Miarabantsika rehetra mpanaraka ny izao fandaharana izao ary faly mandray anareo anatin'ny andiany fahatelo amin'ny resadresaka ataontsika amin'ny mpitandrina dia faly miarabanao pastera miaraka amin'ny fiangonana indray amin'izao resadresaka izao. Raha miomakomana ary izao tontolo izao hivoaka ny fihibohana sy ny fifaranana izao aretina coronavirus izao dia mba te hanontany anao zahay pastera hoe inona avy ireo mety ho endrika fiovana hatrehan'izao tontolo izao. Misaotra nalaina ny fanontaniana tampoka tokoa moa izany ny fiaviany ilay valanaretina tamin'ny desambra nanomboka tamina olona ray nitombo olona roa ary betsaka ny tsy nieritreritra ny eo tonga tany Eropa ilay izy fa tahaka ny virus SRAS izay teo aloha na ny H1N1 izay tsy nahery-patrana eran'izao tontolo izao fa ity tamin'ity indray maky ity dia nahazo an'izao tontolo izao ilay valanaretina ary betsaka ny tsy nanam-pona dia ireo izay ataontsika hoe firenena mandroso aza dia betsaka ny tsy niomana mihitsy tamin'ilay valanaretina. Ankehitriny moa izy mbiakoditra dia mamperitreritra be hoe ahoana no fomba hiatrehana azy dia misaotra anao tokoa ny amin'ny finoana hoe efa mifaraparana efa ny ambadiky lay fihibohana sady sika satria tsika pino dia efa mieritreritra hoe tsy maintsy hiasa Andriamanitra satria tiany sika dia amonjy antsika izy noho ny fitiavany antsika dia hitsahatra ihany ilay valanaretina. Dia ilay fanontaniana moa inona ilay fiovana betsaka tokoa ny tombatombana na betsaka ny tombatomba nataon'ireo manam-pahaizana ireo teknisianina maro momba ny hoe aorianan'izay valanaretina iny dia miova izao tontolo izao miova amin'ny lafininina moa ngamba ny ataontsika hoe miova ny ara-toe-karena ary hatreto dia saika miiba no fomba fijery satria ndia ataontsika hoe ny any Amerikanina izay nanana taux de chômage ambany be indrindra raha teto ambonin'ny tany dia ankehitriny mahatratra 10%, raha kely indrindra no tsy miasa ny tsy manovery asa. Ny frantsay izay be dia be ny tsy ho tratra ny tanjona ny faritana amin'ny fiarikarena fitombon'ny fiarikarena tsy izy ihany fa Italia sy ny sisa ary ny firenena eto ambon'ny tany mihitsy dia raha natao indray mijery dia hoe hiena ny fiarikarena eto ambon'ny tany. Izany raha ohatra ka ny maridrefy ny toe-karena dia hiena ny fiarikarena ary misy ara-mony mieritreritra mihitsy hoe mety hisy krizy satria mafy noho n'izay nitranga tamin'ny krizy ny taona 2010 ny ateraky ny krizy ekonomika vokatry ny coronavirus. Tombatomba ny paitoekarena tokoa zany ary fatatsika fa rehefa miena ny vola miditra amin'ny olona miena ny fiarikarena dia miako amin'ny fiainan'ny olona isanandro zany mety miako amin'ny sakafo miako amin'ny fifandraisana tokantrano miako amin'ny ataontsika hoe ny fanaovan'ny vakansa sy sisa rehetra dia tena misy zavatsarotra amin'ny lafina toe-karena. Amin'ny lafina ara-piarahamonina koa dia mety hiova ihany misy zahatra miova ihany satria ny mitranga dia izao iny aloha fivavahana ara-piarahamonina ohatra hoe taloha zao talohan'ny corona zany dia tsika rehefa mifampiarapa dia manao câlin fandray tanana manao bisou fa mety tso zay itsony na dia efa dify aza ilay vanim-potoana mety hisy fomba vaovao mety tsy fandray tanana itsony ve ny olona asa na dia hita ary ilay fanafody ary na dia hita ary ilay vaksiny satria mety eo ihany ilay vaksiny fa mety hisy fomba vaovao ve zany hoe mety lasa hisy elanelana eo amin'ny eo amin'ny mpiarabelona elanelana ara-batana mihitsy zany zany hoe lasa mety
mitandrina ka nefa zava-dehibe amin'ny olombelona zava-dehibe amin'ny olombelona ny fifandraisana ny fifampikasoana zava-dehibe ny fifandraisana hoe fandraisan-tanana zava-dehibe ny ataontsika hoe mamina zay tsy iso zany atoato inona ny akony zany amin'ny psikôlôjia inona ny akony zany amin'ny sain'olombelona izay elanelana zay rehefa iainana mandritry ny 100 taona ho avy indray zay nareo ny 100 taona ho avy no hoe tsy mifandray tsony fa mifampijery inona ny mety ho akony zay satria zava-dehibe ny ataontsika hoe ao anatin'ny fidiran'ny fahalalana amin'ny olombelona dia misy dimy ny tanymaso ny renin'ny sofiny ny oriny ny renin'ny lelany ary ny tsapain'ny tanany dia eto zany ho tsy zava-dehibe tsony lay tsapain'ny tanana maha olombelona ilay elanelana zany dia tsy retsony ka manahoana ny akon'izay amin'ny rehefa iainana 50 taona na 100 taona dia ahoana ny iainan'ny olombelona an'izay mety hiena ve ny fifandraisana mety hiena ve ny fifanajana ao anatin'ny olona zany rehetrany dia mety hiova sa hoe miverina teo aloha ihany ka rehefa hita le vaksiny dia miverina fandray tanana sy manao bizobizo indray ny olona misy arange hitanareo rehefa le mandeviny re dia misy taloha le malagasy rehefa le mandevina dia mifandray tanana rehefa vita lay fandevenana dia misy olona manamanjo dia misy fianakaviana manao hoe tsy mandray tanana tsy raisy tanana fa mikopa tanana fa betsaka ny fianakaviana no ireo zay mpanotrina no sahirana dia sahirana manao hoe nahoana moa zay no tsy raisina tanana nahoana moa no tsy mandray tanana dia izany rehetrany any dia manao tsika hoe mety ho sarotra ny anekenana zany rehefa ny ariana ny fahatelo dia mety hoe inona koa ny mety ho fiovana dia ny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena amin'ny lafiny ara-paramonina amin'ny lafiny psikôlôjia fa mety hiova koa amin'ny hoe mety isy olona miasahirana satria mihamantra misy olona very asa isy karazana tsika miresaka zao hoe misy tantsaha tsy mivoaka ny voatabia tsy mivoaka ny laisoa tsy mivoaka ny haricot-vert loheny etsany anana sy ny sisa dia ahoana ny akon'izay zany hoe raha toa ka jerena dia misy ataontsika hoe vokatra atomotrezaka ao arinan'lay corona io zany dia isy zavatra tena hoe ohatra ilay crise kely teo fa isy vokatra koa lavidavitrezaka kokoa zany hoe any ariana any fa tena mbola itoy zany ny vokatra io fa tsy avy hatrany hoe atao anatin'ny enim-bolana na herin-taona dia hita ilay vokatra fa mety na dia afaka 10 taona aza dia mbola hita ihany ny akon'la coronavirus zay nyainantsika zany hoe afaka 20 taona dia mbola hita ihany tsika ny fiovana vokatra ilay coronavirus ny lalovany zao tontolo zao hitantsika teo zany fa mety misy fiovana ara-toe-karena fiovana ara-piaramonina ara-psikôlôjika koa sy paster ary mety misy fiovana arak'izany mety ho ela vao fantatritsika aman-taonany maro any mihitsiny ateraka izao zava-mitrango izao fa inona kosa raha ny mety ho akony eo anivon'ny fiangonana manokana ny anankiray izay taontsika hoe mananafinaritra zavatra rehetra monge misy lafiny ratsy dia misy lafiny tsara tamin'ity moa zany any dia lafiny ratsy betsaka fa na izany ana dia misy lafiny tsara ihany indray maka misy fanoharana hita ao anatina boky apôkrify anankiray antsoina hoe boky apôkrify dia boky izay voatahirin'ny fiangonana fa tsy natao filazantsara dia io boky apôkrify io dia ny tantara fa indray maka Jesoa niaraka tamin'ny mpianatra
dia rehefa araka tamin'ny mpianatra izy dia nahita fatina alika sanatria dia hoy ny tantaran'ilay boky apôkrify azy dia rehefa nahita an'izay Jesosy dia nitapin'orona daholo ny mpianatra hoe filazan'ilay boky apôkrify zany hoe tsy ho anaty saotra masina zany fa boky hafa dia hoy Jesosy manao hoe nareo mijery lay fahasimbana sy lay fahalovana zay eo fa jereo ny fahadiovan'lay satria rehefa maty lay amboa dia nahita dia miseho lay nifiny dia fotsy be dia hoy Jesosy hoe jereo nefa ny fahadiovan'lay nifiny lay alika zany hoe ny tian'ilay boky apôkrify tantaraina dia ny hoe mety misy zavatra tena ratsy eo imasontsika fa misy zavatra kosa zay miabo na tsara na dia zavatra iverintsika ho ratsy eo imasontsika aza dia mety ahitan'Andriamanitra zavatra miabo na ahitany mino zavatra miabo zavatra tsara ka eo ilay coronavirus zay mahafatesan'olona be dia be tsy dikevitra ny maharatsy azy tsy dikevitra mihitsy sisy olona hiteny an'izany ho tsara raha olombelona vorosaina sy vorofanahy fa na izany ara dia efa io izy mbiakototra dia tahaka n'ilay fatina alika izay voaresaka teo dia mety ahitana ny fotsifotsy ihany zany hoe mety ahitana zavatra miabo ihany ary anankiray amin'ireny dia izao nanahitrady ity lasa falajan'ny olona ny asa zay somary ataontsika hoe adinodino ny firoborobon'ny kapitalisme teto ambonin'ny tany dia tena nanome toerana ny asa antsontsika hoe tertiaire zany hoe ny asan'ny économiste ny mpandrara ny financier ny vola reny zany tena asa ataontsika hoe asa alina akabeazany ray aman-dreny aza dia rehefa ny olombelona rehefa mampianadranaka dia hoe tena tonga amin'izany tanjona ny hoe ny asa mpandrara ny politika science politique science économique ohatrany tena noho ny firoborobona antsoina hoe kapitalisme ny fitantanana ary nyroborobo tahaka tsy tahaka izany ny mivoaka ta théoriana daholo reny asa toy hoe ny management ny communication hoe leadership zany dia la mode mihitsy tato anatin'ny ataontsika hoe 20 taona fara vokatry ny fivoahan'ny fiarahamonina ary ataontsika hoe ny kapitalisme dia nilan'izany fa saika adiny kosa ireo asa zay ataontsika hoe tena nanakaiky ny olona le tena lay tao anatin'izany ny fitsaboana ny asany fa tamin'ity zany tena niariary mihitsy ny asany antsony hoe mpitsabo-panampy ireo olona zay everina hoe tsy dia tena voaresaka firy reo ataontsika hoe aide-soignante reo mpikarakara olona ny semba na ireo olona zay ataontsika hoe somary tsy dia voaresaka firy ny asany ihany fa tamin'ity fitsakan-javatra ity tena nasehoan'ny zavanyseho fa tena sarobitika ny asan'ny mpitsabo ny asan'ireny olona mikarakara fiainan'olona mivantana reny zay somary latsa-danja ny mpanabe ny mpitandro ny filaminana tamin'ity dia tena azo telazaina hoe niezaka be ary hita izy ireny hotsika manao hoe zany retany dia mampiato an'izao tontolo izao mampandinika an'izao tontolo izao hoe aikay misy kajon'olona ny asa mangina zao vao mikaroka ny tsy dia tena renge zany hoe chercheur zany fa dia anatin'ny laboratoire any fa zao zany dia vokatra reny fitsakan-javatra reny dia nanjary linany amin'izany zavatra rehetra zany fa saika nazanatsika teo aloha dia ny asan'ny miborsa no mivoaka zao ny CAC 40 zao ny Nasdaq zao ny isan-karazany sy dia zany rehetra mantoka tsika rehetra hoe misy zavatra vaovao zay iova fa hoe ahoana ny eo amin'ny lafiny fiangonana na inona dia misy fiovanak'olo amin'ny fiangonana inona ny fiovanankiray amin'ny fiangonana na ny fijerin'ny fiangonana ny ataontsika hoe ny réseaux sociaux aza dia niova fiangonana ngetsy dia tena ataontsika hoe misy somary mailo kely ny fiangonana
tamin'ny fampiasana azy ireny ny Facebook ny internet tsy de tena ataontsika hoe nahaliana ny fiangonana satria tsy hoe tsy mivaky loha ny fiangonana sanatria tsy zay loatra fa satria tsy inona ny zava-dehibe amin'ny fiangonana dia lay olona mifandray lay olona miresaka fa tsy lay olona misy elanelana le hoe sary fa zava-dehibe amin'ny fiangonana dia le hoe le tena mifanatrika mifankahita zany hoe le olona mifandray tanana mifankahita zay ny tena zava-dehibe amin'ny fiangonana fa rehefa nitranga kosa ary lay valanaretina dia nataontsika hoe fitaovana iray izay efa teo amin'ny fiarahamonina ny réseaux sociaux ka saika ataontsika hoe ny tombo be mihitsy tsy teto Madagasikara iny io afatany frantsa na statistika miteny dibiny na dia le fiangonana izay ataontsika hoe somary conservateur azy eritrereto hoe ny fiangonana katolika romanina zay azo lazaina hoe fiangonana zokony ka manana tarazo tena manana mahizy azy dia azo lazaina hoe tena na aingana be mihitsy ny nampiasany lay réseaux sociaux hoy tsika hoe ny fijeriny fiangonana ny réseaux sociaux zany dia efa niova hoe aikay azo ampiasaina ny fitsoviana filazantsara izy eto zay zany anankiray dia efa fiovana lehibe ary za mino fa tsy emitra tsony zay fa itoy zay eo anivon'ny kristianina maneran-tany ary faharoa dia hain'ny malagasy izy ny malagasy resahako ny mampiasa an'lay satria rehefa ampiasainy fiangonana ampiasaina fitoviana filazantsara ampiasaina amin'ny zavatra tsara ohatran'ireny dia ny Facebook na YouTube na ny internet dia na ny resaka resahana ao anatiny aza dia mihamadio miandarana satria tsy inonange mitaraina zany ny ray aman-dreny hoe ndraindray ilay zavatra dia zavatra ohatran'ny fanaratsiana ndraindray zavatra tsy mitombona zay ny dia matetika voizina ao anatin'ireny Facebook ireny hoe ndraindray dia ohatran'ny lasa fifanaratsiana ary ndraindray misy zavatra ataontsika hoe satria tsy hita ny tare dia mandeha ho azy ny miteny zavatra fanaratsiana olona ao anatiny ao za mino fa vokatry fitangaravatra zao sy ny fidiran'ny filazantsara amin'ny fampiasana azy kelikely dia hiavoafehin'ny kristianina ary hiavoafehin'ny olona tsy kelikely izy io ka manompoka tsy dia tena ho amin'izay lalana ratsy zay afa-tsy zay maningana angazay zavatra hafa ny fampiasana azy faharoa dia hitako hoe fivanana anatin'ny fiangonana koa dia betsaka zany ireo vondron'olona izay ravondrom-pikambanana nanao antsoaviny amin'ny fibebahana tsy tokony ho adinoantsika fa rehefa ao anatin'ny zavatsarotra ny olona dia mora mandray fiovana kokoa izy ohatra hoe ny zavatsarotra ny ainana tamin'ny andron'ny ataontsika hoe ny peste no nipoiran'ny faminanindra matora velon-janahary teto Madagasikara zany dia ataontsika manomboka any an-dady Rainsolambo ahy Rainsolambo izay nanorona sampana-pelolahana fivoazam-panahy teto Madagasikara dia tao anatin'ny vanim-potoana sarotra no nipotry Rainsolambo zany hoe nanomboka ny fanjanahantany tao anatin'ny vanim-potoana mahamay ny mena lamba sotro zany no nipotra ny fivoazam-panahy ny sotanana tao anatin'ny vanim-potoana mahamay ny peste no nipotra ny fivoazam-panahy ny nenina velon-janahary ary mipotra indray teoriana ny fito amby efapolo sy efajato sy arivo no nipotra ny fivoazam-panahy ny Rakototsandry Daniel avy ny faharimena zany hoe ireo fivoazam-panahy teto Madagasikara ireo dia saika ny famatotra manjakariva tamin'ny zavatsarotra ny lalovan'ny firenena zao tsika miresaka zao dia mahafinaritra be ny mahita ny fifoazam-panahy na dia onivon'ny FFKM fotsiny any ary raha fisaratsaina hoe
nandritra ny herinandro masina zay mbola tsisy an'izany tao anatin'ny tantaran'ny FFKM, mbola tsy nisy an'izany tao anatin'ny tantaran'ny firenena hoe alakamisy masina herinandro masina manontolo dia miara-mivavaka amin'ny filoham-piangonana efatra. Zany hoe ravan'ilay toe-javatra izay zavatsarotra ilay fizarazara amin'ilay fiangonana, ilay tafitrano, fa tazanao hoe niara-ny ombombavaka nandritra ny herinandro masina mipasika aza ny fiangonana efatra tamin'ny alalan'ireo filoham-piangonana efatra. Zany hoe malagasy tsy latsaky ny 12 tapitrisa na 5 tapitrisa raha tambatra ny kristianina miombona ao anatin'ny FFKM dia azonao saratsaina ve hoe fa malagasy efa 9 tapitrisa no any zany no nirafitra ny ombom-po. Zany dia azo lazaina hoe fiovana lehibe fiovana lehibe ary marina fa mafy be le aretina tsy dikevitra zany. Fa tahaka ilay fanoharana tao amin'ilay bokin'ny apôkrify teo hoe misy zavatra tian'Andriamanitra n'Andriamanitra nalovantsika dia tian'Andriamanitra mibebaka tsika ny amin'ny fizarazaratsika sy ny fifampizaran'ny fiangonana. Nisy zavatra mafy nge lalovan'ny FFKM tao anatin'ny tantarany, nisy zavatra mafy be mihitsy lalovan'ny FFKM. Ngamba tsy ilaina ny mampatsiaro an'izany, nisy nandalo fizahan-toetra voasehatra be fiangonam-piangonana io. Fa tena mino isika fa ao aorianan'izao zavatra izao tena miova ilay izy. Hitanao hoe sarotra ny eritreritra raha ohatra ka hoe tsisy coronavirus ny hoe filoham-piangonana efatra ny alakamisy masina ny mipasika eo foana. Isika manao hoe zany dia ao anatin'ilay zavatsarotra izay lalovana dia tokony ho haitsika mamaky na mamantatra ny hevitra ilay zavatra mitranga ankehitriny. Dia isika hoe fitaovana fampiraisana zany bebe kokoa ny fiangonana ilay zavatra. Faharoa dia ny fomba fijery ny voatoatiny koa dia tena fifoazam-panahy tamin'ny isam-pianakaviana mihitsy. Tena raha toa ka mijery manokana ho antsika ato Ambohidately dia mijery ny site web na ny Facebook na ny YouTube izay ampiasantsika dia be dia be ny manaraka ny fiaraha-mivavaka, be dia be ny manaraka ny fiaraha-mivavaka, mihoatra noho ny isantsika miango ny isana lahady aza, ny isany manaraka lay fitaovam-pivavahana. Ny ora mety tsy mitovy fa mihoatra lavitra ny isantsika ny manaraka ilay izy. Dikan'izany dia izao tena nisy fifoazam-panahy fifoazam-panahy tsy hoe nisy olo tokana tahaka tamin'ny andro ny fifoazam-panahy taloha hoe Rainisolambo, Ravenjanahary, Volavana Germaine na ohatr'izany, tsy fa tena fifoazam-panahy niombonana zay napia. Zany hoe tena lasa lay fiangonana mihitsy tamin'ity no ny fo, lay fianakaviana mihitsy no ny fo tamin'ilay toe-javatra, lay fibebahana. Atria nisy fitaomana fifadikana isan-karazany ka tsy hoe fifoazam-panahy vokatry ny antso tamina olo tokana tahaka ny tany aloha, fa tena fifoazam-panahy nentefa tamin'ilay fiangonana rafitra mihitsy, lay fifoazam-panahy nentefa tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra manontolo mihitsy, fa tsy hoe tamina olo tokana na tahaka izany intsony, fa saika ny rehetra mihitsy ny samina tsara hoe tokony hibebaka tsika. Enga hoe nohon'Andriamanitra lay fibebahantsika fibebahana mihitsy nohon'Andriamanitra, fa enga tokoa hitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra fa tia atsika izy. Dia hotsika hoe na koa ny fivana amin'ilay ny fivana dia izay hita koa fijeriko azy dia ny toritenin'ny fiangonana. Satria rehefa mazava ho azy fa ny famangin'Andriamanitra tahaka izao dia manova mpino, manova amin'ny fiainam-pino, fa manova koa ny votoatin'ny afatr'Andriamanitra hoentin'ny fiangonana. Dia tena niova ny toritenin'ny fiangonana. Niova ny toritenin'ny fiangonana tsy hoe fiangonana ny te-hanova azy, fa niova ilay izy vokatry ny famangin'Andriamanitra. Ohatra hoe ny perikiopa zao ny alahady 12
ohatra perikiopa paska ohatra sy ny alahatorina amin'ny paska dia miresaka amin'ny boky an-tany ila fa raha toa ka tena jerena nge ny toriteny fiangonana zany zao a dia nitaona vokatro fitrangan-javatra io dia tena na izao azy zany zao zany tsika zao mihaino ny toriteny asa raha ohatra ka mihaino an'ireny toriteny be dia be izay renao anatin'ny onjam-peo isan-karazany ireny ianao a dia tena zavatra telo lehibe no miverimberina ao anatin'ilay toriteny izay rehetra rehetra voalohany a dia ny fibebahana izay reninao tamin'ny akabeazany ny afatra rehetra fibebahana na ny teto Madagasikara io na ny tany velany io dia saika renao izay toriteny ny fiangonana izay ny fibebahana fa ny faharoa izay renao ao amin'ilay toriteny izay miverimberina tao anatin'ilay dia ny faharoa dia ny ataontsika hoe ny lafin'ny fandresena zany hoe miverimberina tao anatin'ny toriteny fiangonana nandritra zavatratra iny hoe rehefa mibebaka ianao dia lay Andriamanitra dia Andriamanitra miasa mampahery dia ny fahatelo izay niverina tao anatin'ilay ataontsika hoe miverimberina tao anatin' io a dia mikasika ny lafin'ny etika na ny lafin'ny fitondratena lafin'ny fitondratena na ny lafin'ny moral ny lafin'ny fiainana andavanandro ny mpino ny lafy fiainam-pianakaviana zany moral na etika momba ny tontolo iainana zany ny etika momba ny fanafody-tsaboana sy ny andrana isan-karazany etika daholo zany io tsika manao hoe reo zavatra telo rao a dia saika miverimberina niodina tamin'ireo lay toriteny ka iova misy afatra zavatra tian'Andriamanitra vaovao mazava ho azy tsy hivoana amin'ny soatra masina akory fiangonana dia hiazona ny soatra masina io satria io ny tenin'Andriamanitra fa toy manome fanantenana vaovao atsika ka mampahery ny kristianina tsirairay olina amin'ny tenin'Andriamanitra mety miova ny feny mety mizahatra mety miova ary eto ampamanarana amin'izay fanontanianao zay inona lay hoe miova koa lay fitaomanan'ny kristianina hijery ny andro farany ny eskatolojia zany ohatran'ny rehefa namaky ny soatra masina matsa kristianina dia ohatran'ny saika betsaka ny teny hoe tena raha izao mifandehana ohatra efa akaiky ny andro farany tamin'ny taona arivo zany dia nisy valanaretina tahaka izao koa eto ambonin'ny tany dia betsaka ny kristianina eritreritra manao hoe teny efa akaiky ngamba amin'ny farandro dia ohatr'izay koa zany tsika amin'izao zavatra amin'izao valanaretina izao dia mamerina mamaky ny soatra masina dia betsaka ny kristianina ny mieritreritra ny hoe tena ohatra sao dia famantarana fa efa akaiky ny farandro teny efa akaiky marina ny farany izany zavatra any a izay mety ataontsika hoe tsy dia tena tao an-tsaina tamin'ny andavanandro ny kristianina fa ny fitrangan-javatra zao a dia mandrisika ny kristianina hiasa bebe kokoa hiaina amin'ny fitiavana mandrisika ny kristianina andray andraikitra bebe kokoa anatin'ny fiarahamonina mampirisika ny kristianina hirotsaka bebe kokoa tsy malaina amin'ny asa fanompoana nefa mandrisika ny kristianina hibantsina bebe kokoa hoe misy farany zavatra rehetra fa tsy maintsy ho avy ny fitsakan'Andriamanitra zany dia ny zavatra iova ao anatin'ny fiainam-panahin'ny fiangonana amin'ny fitezam-panahy izay ataony amin'ny mpino raha fehezina ny fanazavanao teo a dia mafy be ny atrehantsika ny fiboana tsy afaka mivoaka tsy afaka miasa tsy afaka mandeha mitady vola misy lafiny ratsy tena mafy ho an'ny fiangonana manokana ny atrehana anazy kanefa raha araka ny fanazavanao teo pastera dia misy lafiny tena miabo tokoa ho an'ny zao tontolo zao na dia ny tontolo iainana fotsiny azy dia ahoana zany no hitahirizana izay tombontsoa izay lafiny tsara azontsika tao anatiny izay confinement sy ny atrehana ny coronavirus izay tsika zany aloha dia mahampino antsika
fa tsy amin'ny maha économiste na sociologue ihany manany asa zay zava-dehibe satria zay ny fanezava-soavana fa amampino antsika dia itsika mijery ny zavatra rehetra amin'ny finoana sy amin'ny fahasoavana mandrakarifa zay mahatonga antsika mahita zavatra miabo na ao anatin'ny zavatra mety miiba aza ny jereniny rehetra azy ka marina tokoa ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba hiazonana ilay miabo dia tsy voatery miabo amin'ny vanim-potoana ankehitriny ihany satria ny tsara amintsika nge tsy voatery tsara amin'Andriamanitra zany hoe na ny ratsy amintsika tsy voatery ratsy amin'Andriamanitra no zany dia ataontsika hoe misy zavatra tsara zany tahak'ilay ohatra andresantsika amin'ilay voalaza ilay boky apôkrifa teo io zavatra tsara io misy hitatsika fa misy tsy hitatsika misy zany tsara tena azotsika refesina hita maso ohatra hoe madio lasa mety tsisy fitohanana amin'ny fiarakodia ohatra asa izay niteraka fahadiovan'ny rivotra ohatra hoe lasa vokatry ny tsy fisian'ny mpivarotra hoe amintsika miiba ny hoe ny hena ny volaniditra tamin'ny olona fa amin'ny tontolo iainana mety mba ny hena ny loto teny amin'ny manodidina ohatra dia mety miabo ny jerentsika an'izay zay hita maso zay azo refesina fa mity zavatra miabo koa nefa izay tsy azo refesina betsaka ohatra mety hoe fa Andriamanitra ny tena mandanja satria Andriamanitra ny tena mahafantatra ny dikany namelan'ny trangany io aretina io na inona loharanony piran'ilay aretina dia navelan'Andriamanitra ny tranga ilay izy ary navelan'Andriamanitra ny tranga ilay izy dia misy antony tsy misy dikany zany izay dikan'izay Andriamanitra ny tena mahalala ny dikany ary izay dikan'izay nefa azotsika antoka fa miabo satria zao ny teny soatra masina manao hoe ny fihevitr'Andriamanitra dia mitondra fedanana fa tsy loza mitaha amintsika ny loza ilay izy fa mitaha amin'ny fitondran'Andriamanitra tena miabo ilay izy no zany dia izay miabo amin'ny fijerin'Andriamanitra dia mety tsy voatery ankehitriny koa na hitantsika azy fa mety amin'ny fotoana aoriana na hitantsika an'ilay izy no zany dia ahoana ny fomba hiazonantsika n'izay ho zavatra miabo zay zavatra miabo hotazonitsika ho tsara zay dia ohatra ny eo anatin'ny fiangonana zay resantsika teo ny fifankatiavan'ny mpiangonana ny firaisapon'ny fiangonana ny firaisapon'ny fianakaviana fibanjinan'ny fiangonana fanavozana fanolorantena fibebahana isan'andro fitiavana ny soatra masina fampiasan'ny fiangonana ny fitaovana rehetra misy fanajan'ny fiangonana fanajany zao tontolo zao indray ny asa mahaolona asa manakaikikay ny olona fa tsy hoe asa izay ahitana vola ihany fa asa izay tena mikendry ny fiarovana ny ain'ny olona ny mpitsabo hoe fiarovana ny fahasalambahoaka fandripany zany zany dia ataontsika hoe ahoana ny fomba hiazonana zany dia fijeriko azy tena amin'ny lafiny ara-panalo voalohany dia ny fiezahan'ny fiangonana ho hijanona amin'ny soratra masina trano ny fampianaran'ny fiangonana zany dia tokony hijanona amin'ny soratra masina faharoa dia ahoana koa ny fomba hiazonana azy dia ny tena ny fiezahan'ny fiangonana ohatra sako zany fiezahan'ny fiangonana mitohy amin'ny fampianarana arak'ilay bokin'ny Daniela toko fa 12 ny 17 hoe mandehany ianao ka aza mijanona aza mitsahatra hatramin'ny farany zany hoe fiangonana manohy ny asa mpanompono fa tsy fiangonana matory rehefa eny am-pandehanana ny fahatelo hitako hoe tokony mbola ataon'ny fiangonana dia fanohizana ny fiaraha-mivavaka ny fiaraha-mivavaka ny fitokanam-bavaka sy ny fifankatiavan'ny fiangonana raha toka amin'ny isam-pianakaviana dia tsy hoe rehefa tapitra zany io confinement io na fihiboana io dia adino ilay fiaraha-mivavaka ilay volom-bavaka isam-pianakaviana fa tokony tohizana iny fa tsy hoe nialy tamin'ny vararetin'Andriamanitra dia ampy zany zay fa tokony tohizana iny satria tena izay mihitsy no antony ilay varanaretina dia amafisany ahoana ny fomba hizonana iny dia tohizana fiaraha-mivavaka ny atokantrano ho an'ny fiarahamonina dia everiko hoe tokony atao zava-dehibe ny fanabeazana afaka manohy an'ireo rehetrareo tsika rehefa eo ny fanabeazana matoa mantsy miova ny fiarahamonina
toa zany misy fivapenitra ao amin'ny fiarahamonina dia na misy zavatra mafy be ny lalovan'ilay fiarahamonina ohatra hoe ady ohatra ny ady lehibe faharoa dia nanova mihitsy an'izao tontolo zao ny ady lehibe faharoa ohatra hoe niasaniasa ny vehivavy zany ny ady lehibe faharoa nanova zany nanova toe-tsaina mihitsy zaka tena niova mihitsy vokatry ny ady na rehefa misy zavatra mafy lalovana zao tontolo zao dia miova izy isaka misy zavatra mafy lalovana dia misy miova zay mety tsy hitatsika izao fa rehefa mandeha fotoana vohita amin'izay hoe tena tamin'izao tamin'ny zavatra nitranginina nanovanito dia za mieritreritra manao hoe inona ny zavatra atao dia mba miandry tsy hoe amina zavatra sarotra ohatrandreny ihany miova fa atao zava-dehibe koa ny fanabeazana ny fanabeazana zany ny tena ahafahantsika manova sy mitahiry ireny fivanatsara ireny ohatra hoe ny fanabeazana zany mantsy sarotra satria mitohy be fa tokony hitohy tokony ho amin'ny fanabeazana zany nanoizantsika nio amin'izay hoe nisy zany zao ny fiombonam-piainana ny amafy kokoa ny fifankatiavana ny ansokatra kokoa ny ecumenisme ny amitompo tamin'ny fitiavana ten'Andriamanitra ny olona ny anadio ny tontolo iainana ny azo ny fehezana ny olona ny azo nanaja disiplinina nanaja fifampifehezana ny olona sy ny sisa rehetra inona ny fomba nanoizana an'ireny lasa ry zareo coronavirus inona ny anoizana an'ireny ny fanabeazana zany hoe tokony hisosoka ao aorianan'izay ny fitezana sy amin'ny alalan'ny fanabeazana amin'izay zany no anoizana azy hoe ny fanabeazana amin'izay indray no manohy ny miasa ka mba mahatonga antsika afaka mifampifeh afaka mifampitondra inona ny fomba anoizana azy faharoa ny alalan'ny fanabeazana fahatelo an'izay everiko hoe fomba anoizana azy dia amin'ny alalan'ny fitezana na ny fampahafantarana jereo tsara ny fa tsy mitovy ny fomba raha mamaky gazety tranainy ianao zao misy arstiva tamin'ny vanim-potoana tany amin'ny taona 20-telopolo tanoany dia nisy ny peste teto dia mamaky ny gazety ianao dia jereo tsara ny fomba fampahafantarana ny hoe izao no ny fomba fanao mba hiadivana amin'ny peste sy ny fomba fampahafantarany mpanao gazety momba ny fedina amin'ny coronavirus inona mahasamihafa azy mahasamihafa azy dia lay ataontsika hoe fanentanana zany dia lasa tena mampianatra bebe kokoa tsy hoe zao fotsiny tokony ataonareo fa lay fiarovana an'ilay olona dia tena azavainy mihitsy hoe io virus io dia zao dia maty io dia mbola velona amin'izao raha eo amin'ny vy dia velona ohatry hoe tsy amin'ny lamba dia mifindretsy io zany hoe ny fomba hiazonana an'io dia tena amin'ny alalan'ilay ataontsika hoe fampianarana ary rehefa amin'ny alalan'ny ataontsika hoe information zany rehefa mampita zavatra dia mampita zavatra mazava mampita zavatra hoe zao ny antony fa tsy hoe asa mivoaka fotsiny tsy mivoaka ny trano raha ohatra ka tamin'ny 7 taona lasa na 5 taona lasa na 10 taona lasa dia tenenina fotsiny hoe aza mivoaka ny trano dia asiana fady hoe fady ny mivoaka ny trano dia mamorona ohatra hoe ny mivoaka ny trano dia mahakelily asiana fady io dia tsy mivoaka ny olona dia nety zany tamin'ny 300 taona lasa hoe fady ny mivoaka ny trano fa mahakelily dia satria ny fady dia misy fanabeazana dia raha ohatra ka amin'izao arenantsika izao tsy zantsony le izy fa tena hoe tsy mivoaka ny trano ianao satria misy dia azavaina lay mena fahazavantsaina zany le olona dia amin'ny alalan'ny inona ny hitazonana an'io amin'ny alalan'ny fitezana ny fiarahamonina ampiasa saina zany ampiasa saina andinika amantatra dia azavaina hoe zao ny dikany zao ny dikany zao ny dikany nahoana ny nadio ny rivotra dia azavaina nahoana no tsy mikorotana dia azavaina tsy fitondrana olona tahaka ny zaza zany fa fitondrana olona tahaka ny olon-dehibe ka tena azavaina amin'ny olona hoe zao no mahatonga nyty zao ny tiany tsy azo atao dia voatahirina io hoe io ange zava-dehibe ange fifankatiavana satria zao dia azavaina ny antony fa zany rehetra any dia raha amin'ny fiangonana dia omban'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fahataorantsika an'Andriamanitra dia engany hifarana ny aretina io moa hifarana satria tsika mihina fa hifarana aingana dia engany mba
hiarina indray ny fiainan'ny olona arengany hoe tsy hitombona ny vavakantsika mba tsy hitombona ny tombatomba nataon'ny mpaitoekarena hoe izy krizy hidina ny lanjamboly marina fa tena zavatra siantifika ny teneniny fa Andriamanitra ke mahay zavatra rehetra hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia engany mba tsy anova ty zavatra ho amin'ny lafin'ny ratsy fa ho amin'ny lafin'ny tsara ihany le izy ary engany zao tontolo zao taorinany orin'ny valanaretiny io dia mba tsy de tena hoe mpifaninana hoe inona hifandrafy ny firenena ry hifandrafy fa engany zao tontolo zao atsiary hoe ity planeta terre ty na ity planeta tany ity dia nomen'Andriamanitra ivahiny olona rehetra eto ambonin'ny tany ary oarina amin'ny nanavety spasial anankiray zay mpivahiny tolontsika ao anatiny ao ka samy hitandriny samy hitsinjo ifampitsinjo ifamelona fa tsy fampihinana ny samy mponina eto ambonin'ny tany fa ampy antsika ny arena ny men'Andriamanitra enantsika eto ambonin'ity tany ity raha itsika ny mifampizara itsika ny mizara araka ny tokony ho izy sy mifampitsinjo engany akalesona avy amin'izao nafinahitra be tapamahalana ny asanareo nanamarika asanareo nanamarika fa vonitsanga ilay valanaretina tany Chine dia tsy ampy ny sarombava tonga dia tsy ampy ny sarombava anankiray zany andray tazoma mandray andro 2 andro any tazomina ilay sarombava ilay mangamanga kely tsy ampy ilay sarombava dia efa tsy ampy ilay sarombava dia nahavita nama olona tao ihany zareo satria tany amin'ilay faritra sasany zany nampitombona ny vokatra dia voavahan'ny tao ihany ilay izy nitranga ny valanaretina tany Eropa rehefa aveo nanomboka nifindra taty Eropa nanomboka ny volana febroary dia mitranga ilay valanaretina dia tsy ampy ny sarombava Italie, France, Grande-Bretagne tsy ampy ny sarombava rehefa tsy ampy ny sarombava dia voatery nindrana tany nanafatra tany Chine nanafatra tany Chine na ny Frantsay ary nisy raha olana kely mihitsy satria hoe tokony ho sarombava ho an'ny Suède dia nalain'ny firenen-kafa nisy olana kely mihitsy le ady sarombava fa rehefa nitranga kosa izy tonga dia eto Madagasikara taty Afrika dia reo firenenreo zany dia tsy afaka nena tena lafo be le sarombava 4,000 le sarombava sisa tavela teny amin'ny farma sy isy oatra zany dia nanamboatra sarombava amin'ny malagasy sy ny taty Afrika ary rehefa namboatra sarombava taty Afrika zay vao nipotra tao anaty internet ny hoe zao ny fanaovana sarombava izay vao nanao sarombava ny tany Eropa isa-tokantrano izany hoe ny taty Afrika tena jerenao tsara ilay fizotrany dia ny taty Afrika ny malagasy ny afrikanina no nanamboatra sarombava isa-tokantrano sy isam-batan'olo ary mivatra teny amoron-dalana zay vao tonga saina ny Eropeanina nitandrefana manao hoe ary maninona tokoa mo tsy andao hanamboatra sarombava isa-tokantrano ary maninona tokoa mo tsy andao amboatra sarombava dia asiana atao manaraka ny taty Afrika kosa aloha zany tonga dia azo hita teo fotsiny fa zareo tany Eropa nanatsara an'le izy tonga dia lasa ohatranao hoe tsy ilaina intsony indray le manafatra satria lasa nanjaitra sarombava daholo ny ankabeazana milina tany an-tokantrano dia lasa nanisinisy haingony kely zany hoe teo amin'ny fanamboarana sarombava isam-batan'olona ny tiako lazay dia lasa alony taty Afrika noho ny fanontany ivelany dia netehitra tamin'ilay hoe sarombava vita manara-penitra tany ivelany tany Chine zany tiana tenena manao hoe rehefa ao anatina zavatsarotra dia mivoaka koa ny créativité na ny famoronan-javatra ka mahabe fanantenana ny malagasy zany mahafantanantsika zany hoe hay ny malagasy tsy tara fa rehefa tena ao anatin'ny zavatra sarotra izy dia hainy ny miaina amin'ilay zavatsarotra ary io ny mahamarina ny teniny hoe Andriamanitra dia manampy ny olona amin'izay anjarany eny tena ampian'Andriamanitra amin'ny anjarany eny ny firenena tsirairay manan-karena ny sinoa dia nampian'Andriamanitra tamin'iny anjarany eny izy zay ny fomba namahany azy manan-karena ny Amerikanina sy ny tandrefana dia iny ny anjarany io le coronavirus dia nampian'Andriamanitra tamin'iny anjarany izy mba natrehany olona fa io ny fahatsotsoram-piainan'ny malagasy dia nampian'Andriamanitra tamin'ny anjarany teniko izy tamin'ny alalan'ny hevoka tamin'ny alalan'ny izay fanafody teo dia iny ny ainany Andriamanitra zany tena tsy mahafoy
fa manampy ny olona am'zay anjara azo fijaliana eny dia miraha soa atsika mianakafy eo apetrehina ny ho avy minotsika fa hitsahatra io dia misoran'Andriamanitra. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana no karakarainy ny fiandraiketana ny fifandraisana dia inoana fa nitondra fampaherezana sy famelobelomana ny finotsika ireny fandaharana anankitelo ireny. Saotra indrindra ny fiangonana dia manao mandra-piona amin'ny fandaharana hafa izay mbola karakaraintsika any aoriana any.